Nigadina omaly ny sokatra 5 sy varaka 1 andiany faharoa. Sokatra 5 sy ny varaka 1 indray no nigadina tao a Madagasikara omaly alarobia. Andiany faharoa tamin'ny ireo biby nisy nanonana anjokisokitratra tany Tailandy ireo tonga ireo, ary ny andiany voalohany dia efa any amin'ny centre reniala Toliara. Mbola mitohy kosa ny fanadihadiana mikasika ny raha ny loharanom-baovao izay navoaka ny Maidy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana. Abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika, asio j'aime ny video ary azadiny ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny votoatin-dresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy hajaina. Ny hanombohantsika izy avy hatrany dia loharanom-baovao izay navoaka ny skispas ATM ity. Tsaraina nanomboka ny alatsinainy teo ao amin'ny tribunal Antsirabe ireo olona miisa 450 voampanga tamin'ny ilay fanafihana tobiny zandary tany Ankazimirihotra tamin'ny 7 febroary 2024. Tsy maintsy nasiana ny fandaminana, arak'izany dia nasiana mpitandro filaminana manodidina ny lapan'ny fitsarana mba hampizotra ampitoniana ny fotoam-pitsarana. Horentsika eto ihany, izany hoe hozarentsika eto ihany moa ny didim-pitsarana sy ny tohiny ity vaovao izay misy any Antsirabe ity. Zany hoe la rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny, ndeha arisika hilaza ny zavatra hafa indray, hilaza ireo rehetra izay tokony holazaina sy ireo rehetra miseho ary mandalo ao a Madagasikara hatrany. Resaka lozam-pifamoivoizana indray no hiresantsika amin'ny ity manaraka ity. Camion niongana teny ampandehanana. Camion iray no tradoza omaly miala amin'ny Ikalamenty eo amin'ny 5 km tsy hidirana any Hosy raha avy any atsimo. Raha ny fantatra dia niongana ity fiara ity, mbola tsy hay hatreto ny tena natonga ny loza. Marina fa tsy nisy ny naratra, tsy nisy ihany koa ny aina nafoy tamin'ny izany fionganan'ny camion teny ampandehanana izany. Arabaina tsy matofoa manaina ny olona nandeha niaraka tamin'io camion io, arabaina ihany koa ny camion izay niharandoza tsy matofoa amanaina. Mahereza lesy re camion malala, fombany izany rehefa mandeha tany dia tsy maintsy sosolafaka, ary rehefa miloloha lanitra dia tsy maintsy olena, nohon' izany tsy mahagaga satria tsy ianao rery ny camion lavo. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay, ndeha arisika hilaza an'ity manaraka ity indray. Ity raha ity kosa dia resaka lalana sy ny resaka sarandalana. Izany hoe ny lalana ratsy teo aloha ary efa vita, ary sarandalana lafo teo aloha fa nihena ny hamora. Taoriany fa vitan'ny lalana mampitoa any Antanambao Manampotsy sy Ilaka Est dia nahitana fidinana ny vidiny entana sy ny sarapitaterana any Antoerana. Raha nampitahenany teo aloha sy ny sarandalana ankehitriny dia lasa ariary ny sarandalana amin'izao, raha toa ka 4 ariary izany teo aloha. Tena nahitana fihenana be, nahitana fidinana moa izany sarandalana izany, vokatra ny fahavitan'ny lalana mampitoa any Antanambao Manampotsy sy Ilaka Esta. Ary tsy vitany izay sarandalana izay fotsiny no nihena, fa nahitana fidinana ihany koa ny vidiny entana. Tena zava-dehibe ary tombotsoa ho any ireo mpampiasa an'io lalana moa izany zavatra izany, satria inona koa moa ny zavatra tsara mihoatra izany fidinan'ny sarandalana izany sy ny fidinan'ny entana. Voaresaka tsika ihany koa moa ny mikasika aniny lalana vita, lalana voamboatra sy ny sarandalana izay nidina iny, ndeha arisika hilaza kely ity hafatra izay nambaran'ny filoham-pirenenan'ny Madagasikara ity. Miray dia miray saina, miray fo ary miray aina isika hoy hafatry ny filoham-pirenena. Andriko ianareo ary izaho ihany koa dia andrinareo hoy izy hatrany. Mihamirana ny saiko ary mahafaly ny foko ny mahita ny endrikareo, mizara tsikitsiky ary mizara hafaliana, ary mba te hizara aminareo koa aho amin'izao ankatiko ny Krismasy izao. Tsy mifanary isika fa mifanampy sy mifampitsimbina hoy ity filoham-pirenenan'ny Madagasikara ity, tsy iza moa izany fa Andry Rajoelina.
Mariky ny fifampitsimbenantsika izao hetsika izao satria natao hanohana anareo ho an'izao ankehitriny izao ary natao hanampy anareo hihary sy hivelona miatrika ny hoavy. Izay fiatrehana ny hoavy izay indrindra no antony hanamafisana ny fanomezana fiofanana arak'asa ho an'ny tanora indrindra ho an'ny vehivavy. Hamafisina ny fanomezana ahafahan'izy ireo mijoro sy mandroso ampitoniana sy ampamendrehana. Izany moa ny hafatra izay nataon'ity filoham-pirenenan'i Madagasikara ity koa dia mahafaly anay moa ny mizara izany aminareo rehetra satria tsikitsiky sy hafaliana moa ny fampizarana filoha ity tamin'ireo mponina. Rehefa voalazantsika ihany koa moa ny mikasika aniny filoham-pirenena iny ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny fivarotantena sy ny mpivarotena. Hahazo congé de maternité sy fisotroan-dronono ny mpivarotena. Hanana azy io hanao fifanarahana arak'asa ara-dalàna hisitraka fiahina amin'ny aretina handray fisotroan-dronono ary hahazo congé de maternité ny mpivarotena any Belziky. Ho raisina ho toy ny mpiasa miasa rehetra. Efa tamin'ny taona 2024 moa io asa io no efa nekena tany Belzika ny fisiany. Tsy voararany lalàna itsony, ankoatra azy dia efa misy firenena hafa ihany koa no efa manaiky izany ho ara-dalàna. Amin'izao dia ry zareo kosa no voalohany maneran-tany hampahatra ny fanomezana azy io ireo mpivarotena hisitraka ny zo ny mpiasa ara-dalàna. Fa ity anankiray ity kosa dia vaovao avy any ivelany migadra iray taona ary sazy mahatra ny rahalahin'i Paul Pogba. Voaheloka higadra 3 taona, ny iray taona sazy mahatra fa ny 2 taona kosa sazy mihantona i Mathias rahalahin'i Pogba ary mandoa honitra 10,000 euro. Na dia eo aza izany tranga izany dia tsy voatery ho voatazona any am-ponja nefa ny tenany mety hanana fahafahana hijanona any an-tranony izy fa kosa tsy mahazo mivoaka ny fagitra ny fonenany ary ampiarahana bracelet elektronika ihany koa mandritra ny izay sazy herin-taona izay. Sazy 5 taona hatramin'ny 8 taona silamandy 20,000 euro ary fandrarana tsy hitondra fitaovam-piadiana mandritra ny 10 taona ny anireo olona 5 ambiny niaraka taminy. Tsara moa ny manamarika amin'ny ity raharaha izay nahazo rahalahin'i Paul Pogba ity fa fakana ankerina sy fandrahonana ary fitakiana vola 13 tapitrisa euro tamin'ny ilay mpilalao baolina kitra Paul Pogba moa no vesatra nanenjehana azy ireo. Ampahafantarina moa izay ary zariana foana izay satria anisan'ny tena be mpankafy moa ity mpilalao baolina kitra ity tsy iza moa izany fa Paul Pogba ary nahoraka ihany koa moa ny vaovao mikasika ny figadrana ray taona sazy mahatra ny nahazo ny rahalahin'i Paul Pogba. Izany ny vaovao farany mikasika izy reto izay voaheloka higadra 3 taona, ny ray taona dia sazy mahatra fa ny 2 taona kosa dia sazy mihantona. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisesy tsy mijanona tsy anky ato. Zay fa tsy halavy anay ny resaka tsy maintsy hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.